Araka ny atotany safarany navoaka ny OMS ny taona 2020, olona manodidina ny 7,000 hatramin'ny 1 alina mahery isan-taona no fantatra fa tratry ny aretin-nivo ka mila fitsaboana eto Madagasikara. Amin'ireo voalaza ireo, manodidina ny 1,430 isan-jato no fantatra fa mamony ainy noho tsy fampiany ny fitsaboana. Ny vola ilaina amin'ny fitsaboana ity aretina ity izay mbola lafo dia lavitra ny eto Madagasikara manokana, antony tokony tandremany tsirairay hatrany amin'ny fahasalamany hoy ny mpitsabo izay nanovana fanadihadiana. Ny lehibe indrindra aloha dia le mahatonga ilay atao hoe insuffisance rénale chronique. Zay matetika izy io dia azo avy amin'ny aretin'ny diabeta sy ny tosidra, zay tsy tena mitsabontsika na mitsabo tsy indraindray na hoe mihinam-panafody dia mijanona indraindray. Dia ny faharoa koa zay tena lehibe indrindra dia misy zavatra ataontsika manimba ny rein. Ao anatin'izany ohatrany hoe ny finanantsika fanafody tsy ampiheverana, indrindrandrindra ny le ity atao hoe AINS. AINS moa zany le hoe anti-inflammatoire non stéroïdien. Ao anatin'izany ny ibuprofène, ny diclofenac, ny reny fanafody manala manaintaina reny. Matetika tsika zany rehefa manaintaina dia avy dia mihinana ibuprofène anankiroa na mihinana diclofenac anankiroa. Matetika nefa le manaintaina mitoheny foana, indrindrandrindra ohatra zao tsika le voan'le aretin'ny gouty na tsika le aretin'ny arthrose dia matetika tsika mihinana matetika an'ireny. Nefa ireny fanafody ireny dia anisany manimba tsikelikely ny vo. Torak'izany ihany koa ireo fanafody zay ataontsika hoe tambavy na ankilany mbola manano sarotra raha ny fahefa-mividy ny malagasy ankehitriny ny fitsaboana ity aretin'ny vo ity. Ny vola lany marary iray izay voany insuffisance rénale na ny tsy fampiany vo amin'ny fanaovana dialyse ohatra izay vinavinaina hitetina iray tapitrisa ariary eo isaky ny herinandro raha toa ka manodidina ny 3 hetsy ariary ny fanaovana dialyse iray. Ny fanaovana dialyse izay atao in-3 isaky ny herinandro ary mety ho mandra-pahafaty izany raha tsy manao famindrana vo na transplantation rénale ilay marary. Ny famindrana vo raha teo ankilan'izay izay tsy mbola vita eto Madagasikara fa tsy maintsy any Inde raha ny fanazavana. Amin'ny le toe-karentsika malagasy dia ny azo tena angamba dia hoe aza mbovoany ihany. Ary raha ny vidina dialyse tena lafo reny. Misy reny zany arakaraka ny hoe ohatra zany zao hoe insuffisance rénale aiguë reny zany no tsara manao an'le dialyse satria mba mety hoe mandritra ny mampiala n'ilay antony nahatonga anazy ihany no anaovana an'le dialyse. Satria ny dialyse misy arakaraka n'le étiologie an'le olona zany misy hoe indray mandeha na in-telo ao anatin'ny ray andro, misy nay koa hoe indray mandeha na in-telo ao anatin'ny herinandro. Dia arakaraka n'iny zany arakaraka n'le aretiny sy arakaraka n'le degré n'le insuffisance rénale. Dia faharoa ny vidiny moa zany arakaraka ny réactif ampiasaindry zareo ihany koa. Misy ny hoe dialysa iny zany iny moa zany ohatran'ny hoe zavatra vidiana dia reny moa zany mivarie reny ohatra ny vidy téléphone rehetra. Misy hoe téléphone foza dia misy téléphone raitra be ohatra zay koa le réactif ampiasaindry zareo. Misy ny sasany zao ohatra hoe manomboka aty amin'ny hoe 10 alina dia misy hatramin'ny hoe 10 hetsy, misy sasany ray tapitrisa. Ny anankiray fotsiny fa iny le averimberina dia manaintana antsika hatrany aleo ihany no mitsinjo aleo misoroka toy izay mitsabo. Maro karazany amin'ny ankapobeny ny aretin'ny vo fa zaraina roa ihany izany amin'ny ankapobeny dia ny insuffisance rénale aiguë ary ny insuffisance rénale chronique.